Ny règle 99. Nanontany ministra ilay mpanjaka hoe fa maninona io mpanampy ahy io dia falifaly lalandava mihoatra ahy, nefa izy dia mahanitra fadiranovana, ary izao ny mpanjaka manana an'izao rehetra izao nefa tsy mahatsapa fahasambarana no sady be adi-tsaina isan'andro. Namaly azy amin'ny pahatsorany ilay ministra hoe ampiaro aminy ny règle 99. Nanontany ilay mpanjaka fa inona ilay règle 99 dia namaly ilay ministra hoe ampidiro 99 dinar ao anaty valopy ka apetrao eo am-baravaran'ilay mpanampinao amin'ny alina dia sy soratra hoe 100 dinar cadeau ho anao. Dia avy eo domdomy ny varavarana ka miafena ianao mijery ny zavatra andalo. Ka rehefa hitan'ilay mpanampy ny valopy dia nisay ny vola tao anatiny ka gaga izy niteny hoe mety latsaka tiana andalina angamba ny 1 dinar, ka nivoaka izy sy ny ankohonany nitady ilay 1 dinar very, ka lasa ny alina manontolo fa tsy hita ilay 1 dinar. Tezitra ilay lehilahy ka nitoka-monina ary tratry ny asa aloha nandritry ny alina manontolo, nefa teo eo aloha dia nilamin-tsaina tanteraka. Tonga ny maraina dia niova ny tareny ka lasa malokendrika ary mena maso noho ny tsy fahampian'ny torimaso. Tsy tazana teny aminy intsony ilay tsikitsiky sy ny fifaliana, ka teo dia fantatry ilay mpanjaka ny dikan'ilay règle 99. Io toe-javatra io no mandalo amintsika ankehitriny. Adinontsika ny fahasoavana 7 nomeny Zanahary antsika ka mandrera-tena mitady ilay fahasoavana iray very amintsika. Hany ka lasa tsy milamin-tsaina ary mandany fotoana fitadiavana fahasoavana izay tsy eo ampelantanantsika. Nefa matoa tsy nomeny antsika ilay fahasoavana dia misy fahendrena lehibe fonosina. Ary tadidio fa izay noesorina taminao mety hiverina aminao indray andro any. Ary matoa natarany fahatongavany zavatra iray teo aminao dia noho ny fitsinjovana anao, ka mifalia amin'ilay fahasoavana 7 eo aminao, ary mahaiza mankasitraka ny tomponao tamin'ny fahasoavana tsy voaisa nomeny anao. Satria raha mahay mankasitraka ianao dia hitombo avo heny ny fahasoavana ary ho toy ny tanteraka ny fonao. Aparitao betsaka ny video.